Merhaba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafalinina indray no tsy dia nantokantranonao alorana ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka indray amin'izao takariva izao. Ao anatin'ny izay dia mbola mijanona ao anatin'izay volonandro somary mafapana izay isika amin'ny ankapobeny zany hoe ny volonandro fahavaratra indrindra fa aty amin'iny apatelony avaratra nosy iny no tena mitoetra moa izay oram-bahatra izay fa ny ankoatr'izay kosa dia ny hafanana no anamarika ny izay volonandro fahavaratra izay indrindrandrindra ho an'ny roa andro voalohany raha toka efa mitoera tsikelikely kosa nitsoka ny alizay any amin'ny faraparan'ny herinandro any sy ny voalohan'ny herinandro manaraka eo hojerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany ary ny toetry ny andro tomboka amin'ny rapitso maraina dia omaina amin'ny ankapobeny fandimby ny rahona sy masoandro mivalika masoandro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro manerana ny nosy fa misy tandrifon-drahona ihany na izany ary ny maraina aty amin'ny motsiraky ny faritra Tsinanana Analanjorofo aty amin'ny faritra Savasy ny motsiraky ny faritra Sofia Analalava sy Ambilobea iny. Ny tolakandro kosa indray dia mitoetra ny lohan'ny tandrifon-drahona mety arankotroka araka izany aty amin'ny manodidina ny motsiraky ny faritra Sofia ny faritra Diana iny aty amin'ny faritra Sava kosa dia misy orana tandrifon-drahona ary mahazo aty amin'ny Analanjorofo zany tandrifon-drahona izany somary mandrahondrahona ihany ny ilana alefa ny avoatany mety isy tandrifon-drahona kely ny alina ty ambongolava itasy ny ilana alefa mivakina karatra aty mivalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisy. Ho an'ny maripana voavinavina dia mbola mijanona 5 ka hatramin'ny 7 ny avoatany amin'ny ankapobeny mafapana motsiraka Tsinanana 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius aty andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana indrindra dia 30 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius aty andrefan'ny nosy sy avaratra andrefan'ny nosy no ahitana izay 30 moa no aty amin'ny mahevatanana aty. Makasika ny toetry ny andro any zoma kosa indray dia mbola ahitana ny orana hatrany aloha aty amin'ny Antala Analanjorofo aty amin'ny Tavatavy aty torak'izany koa faritra Sava misy tandrifon-drahona hatrany aty amin'ny Analalava aty ary ny alina izany ho an'ny atitan'ny faritra Melaky mahazo ny andro vazo sy ilana andrefan'ny Bongolava iny mandrandrahona amin'ny ankapobeny ilana atsanany avoatany fa ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina manodidina ny 20 ny ambony indrindra aty amin'ny avoatany izay efa somary ahitana fivinana kely aloha izy motsiraka Tsinanana dia 20 ka hatramin'ny 30 motsiraka andrefana 30 ka hatramin'ny 30 ny mafana indrindra dia mbola aty amin'ny ilany andrefany ilana atsanan'ny faritra Menabe hatrany ary aty amin'ny mahazo ny faritra Betsiboka sy Sofia aty 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Ho an'ny sabotsy kosa indray dia maina amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy mitoetra ny orana malefaka aty amin'ny Antala sy Analanjorofo ary aty amin'ny tapany avaratsy ny faritra Tsinanana aty fandimby izany rahona sy masoandro any akafa. Ho an'ny maripana dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoatany ny motsiraka Tsinanana 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius motsiraka andrefana 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny mafana indrindra moa dia aty amin'ny atitan'ny Menabe hatrany aloha misy hatramin'ny 30 degré Celsius 30 degré Celsius kosa aty amin'ny Betsiboka aty sy aty amin'ny faritra Sofia aty. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany mahasanao hatrany mitsidika ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro ao ihany koa ny tranokala www.meteomadagascar.mg ary ny application mobile Météo Madagascar officiel dia amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.